toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio porofoy fa manana ny Kristy ianao. Mahafantatra izay fanahy ao anatinao ny fanahy ratsy. Araka ny voasoratra amin'ny San'Apôstôly toko faha 6:5-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro Paoly. Fa mba iza kosa moa ianareo? Ianao koa mila manana antoka fa fanahin'i Kristy no anatinao sady porofoy amin'ny asa izany. Araka ny voasoratra amin'ny Loka toko faha 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nandositra hitoro-teny sy mahafaly amin'ny malahelo izy, naneraka hitoro ny fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahirantana amin'ny jamba hanafaka izay napahoriana. Fanahin'ilay mpamonjy no anatinao. Ampiasao ary mandrapioana tompoko.